Faly miaravatsika rehetra manaraka ny pejy vaovao sy maresaka ila be zay. Miala tsiny fa somary taraka etsika fa mbola nisy zavatra nandraikitra teo. Araka ny efa nampanantenaiko moa dia hiresaka mahakasika ny raharaha ambohy malaza tsika. Nisy ny hetsika izay karakaraiko sy ireo namana moa fa lampitaiko amintsika hoe nanahoana ny tokon'izay hetsika izay. Inona moa ilay hetsika ho antsika izay tsy naharaka dia ny hoe hanao analyse indépendante tsika mba ahitana ny tena zava-misy marina mahakasika ireo faty olona marobe teny ambony malaza izay tsy tena mbola fantatra mazava tsara hoe inona marina ny antony hatreto aloha. Nanao antsoavy ny tenako tamin'ireo fianakaviany marary mba hiara-iasa aminay zany dia jereko foana ny MP maro moa niavan'ireo efa maty moa nandefa MP kanefa tsy hoe akory tsy ilaina fa tsy dia misy zavatra afaka atao intsony ho an'ireo havan'ireo maty zany amin'ny fitadiavana an'izay marina izay fa ireo mbola nanana narary tamin'izany fotoana izany no nikendrena zany mba hiara-iasa fa ny zavatra nampalahelo dia tsy nisy nandefa MP ireo fianakaviana mbola nanana narary nitsaboina tany amin'ny HGR na tany amin'ny toeram-pitsaboina hafa namaly ny antso mba hoe hiara-iasa hanaovana analyse ny manaran'izy ireo kanefa be dia be ireo namana ampitan-dranomasina vonona be dia be ny nandefa MP any Japon, any France, any Amerika nandefa MP taty amiko fa vonona izy ireo hanao tsipaipaika hiarahana hanao an'izay analyse indépendante zay mba ahitana ny tena zava-misy marina. Tsy nisy aho hatreto ka dia izay no tatitra ampitaiko amintsika zany. Tsy hijanona eo tsika fa ho fakafakaitsika sady averina amintsika hoe nanahoana marina tsara moa ny fandehan'ny raharaha teny ambony malaza. Ho tsika izay tsy dia maharaka ny tantara satria efa elaela ilay izy izay be dia be koa ny zavatra niseho taorianan'iny teo ny resaka Boeing 777 be dia be toy izao ilay izy tamin'ny 14 volana Jona taona 2024 dia nankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany i Fenoasina dia nanasa tanora maromaro ireo namany zany mba hiara hifety aminy dia tamin'izany fotoana izany dia tratran'ny fahabozinana ara-sakafo izy ireo fa rehefa nandeha moa ny enquête nataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpitsabo malagasy izay niara-niasa tamin'ny fitondram-panjakana dia nanambara izy ireo fa fanapoizinana no izy fa tsy fahapoizinana zany hoe empoisonnement zany fa tsy intoxication alimentaire. Zay ny zava-nisy tamin'ny 14 dia norapitsy ihany nanomboka le 15 dia nisy maty voalohany 5 ny olona maty zany tamin'ny fa 5 ny volana Jona tamin'izany fotoana izany ireo niara-ny fety tany amin'ny Fenoasina dia tsy nataon'ny fanjakana enquête i Fenoasina sy ny reniny raha tsy efa ray volana mahery taty aoriana tamin'ny 7 Jolay taona 2024 no natao enquête ny renin'ny Fenoasina dia ny fa 12 ny volana Jolay no natao enquête i Fenoasina mahakasika an'ilay raharaha. Fanontaniana mipetraka dia hoe naninona ny fitondram-panjakana no tsy nanao enquête an'ireo olona anankiroa ireo izay namory vahoaka ary ny olona nivoriany dia niaran'ireo fahafatesana sy tsy fahasalamana ireo. Inona ny antony? Zay fanontaniana anankiray voalohany. Dia zao ihany koa ny hypothèse napetraka ny fitondram-panjakana moa ary tsy hypothèse fotsiny fa efa niconfirmen zareo dia hoe fanapoizinana ilay izy nanazava moa Andriamatoa Rajoelina fa resaka fialonana resaka lolopolo ny lony entre cousine somary mifampidipiditra be ilay izy dia tsy tena nanazava tamiko raha tsy naverimeriko imbetsaka ilay vidéo tamin'izay fotoana izay ilay fandaharana. Ny confirmen zareo zany fa fanapoizinana no nisy teny ambohy malaza dia ahoana nataon'zareo nilazany zareo fa nandefa
n'ilay échantillon vomi tany ivelany tany France zany de nanambara ny tany France tamin'izany fotoana zany fa poizina mahery vaika no nahafatesandreo olona maro be ireo. De tsy navoaka moa tamin'izany fotoana zany hoe inona le poizina mahery vaika niteto amin'ny Facebook nafana de nafana ireo mpanotra tsy namela mihitsy fa nitatatata foana de ny zavatra mambalelo ary mampametra-panontaniana ihany koa de hoe naninona ny fidondram-panjakana no nangina tanteraka nandritry ny ray volana fa efa taty amin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana jolay ray volana mahery niseho an'ilay tranga vao niakatra plateau tao amin'ny TVM ary nanao an'ilay fanarana navabe miaraka amin'ny tsy fantatra tsony hoe ahoana satria na efa nomanina elabe nandritra ny ray volana aza rehefa naharana dia mbola sahirana ihany izy ireo ny tantaran'le feo hoe ahoana tsara inona lay poizina mahery vaika de ny poizina mahery vaika moa no nambarany zareo tamin'izany fotoana zany fa belladonna sy datura ireo no nampiasain'ireo namosavy an'ireo olona maro be ireo belladonna sy datura de ny tenako moa de tsy nino ny tenako iza hoe tsy mino moa zaho raha tsy mahita maso hoe inona marina le valiny analyse mamaky ny tenako hoe inona le izy zay zao vao mino ka izay indrindra ny anton'ilay hetsika ny antsoako fiara-miasa tamin'ireo fianakavian'ireo zay mbola manana marary kinanjo moa tsy fantatra hoe no nitahotra ve no tonga izy ireo tsy nandefa MP mihitsy sa inona satria ireo havany ireo fananana maty no nandefa MP ohatran'izany de nefa tsy de misy zavatra afaka atao an'zareo hoe ahitana ny marina zany satria ny marina ny tadiavintsika satria ireo mbola velona tsaboinareo no mila atao analyse mba hafahana mijery hoe inona ny namparary an'zareo inona ny substance any anatin'ny vatan'zareo na tonga an'zareo narary be io zay nitarika fahafatesana ho an'ny sasany moa tsy nisy zay zavatra izay moa de mipetraka zao zany lay belladonna sy datura de noho zao hoe sao de mba nakamana-pahaizana mahakasika ny plante ny zareo de niteny hoe tairy mba meo anarana plante mampiseho an'irety symptôme rety na hoe izy rety signe clinique reto hoe flou visuel resaka détresse respiratoire resaka vomissement douleur abdominale sinsi nandramako tamin'ny chat GPT meo plante anankiroa zao miteraka an'irety symptôme rety miteneniko daholo le symptôme flou visuel trouble d'élocution détresse respiratoire douleur abdominale meny chat GPT anaty am'izay fotoana zay dia belladonna sy datura de iza hoe sao de mba tato ny chat GPT na hoe tamin'ny internet ary zareo nahaka an'iny hypothèse iny tamin'izay fotoana zay nalefako tato amin'ny petsy moa ny capture an'io zavatra io nalefako tato mihitsy hoe zao le izy hoe tena ilaina ho ilay analyse indépendante satria chat GPT ty nanontaniako mo plante anankiroa zao manome an'ireto signe clinique reto de nomeny belladonna sy datura za ka tsy matoky an'iny hypothèse napetraky ny foloa sy ny tariny iny hoa zaho fa mila manao analyse indépendante tsika ary mangataka fiara-miasa aminareo manana marary de mbola tsy nahazo valiteny moa hatreto ary mihitsy za fa misy tsindry ao satria nisy zavatra tantaraiko aminareo tia nisy havana olona narary de niseho tamin'ny tele izy de nanambara zany nany amiheviny mahakasiky de alahelo de nipartageko moa lay video tam'izay fotoana zay de niteny izy fa aleo hoe sorona le video lay tany amin'ny tele ihany koa de efa nesorona satria sao miteraka raha hafa zany hoe misy zavatra tsy milamina misy tsindry ao midikan'izay ka ngamba izay no natonga andreo havany marary tsy nandefa MP reo mihitsy hoe hiara-hiasa mba azahoana an'izay marina izay tsy ambohy malaza irery ihany anefa nisy any hoe fambatesan'olona fa nisy tany Diego, tany Tamatave, Majunga, tany Toliary, tany Kalamavony, tany Ambositra moa maromaro satria 9 be zao no namoy ny ainy de mbola nipetraka ny fanontena tamin'izany fotoana hoe mbola nisy mahamarabe koa ve nandeha namosavy tany nandefa belladonna sy datura nandefa poizina mahery vaika de nanambara ho an'ny professeur
Gely ministre ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny TVM tamin'ny 24 juillet fa botulisme hono ny tany ambositra. Botulisme zany hoe intoxication alimentaire. De ny fanontaniana mipetraka ihany koa de zao hoe fa maninona fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany no tsy nanao déclaration satria ny botulisme tompoko dia maladie à déclaration obligatoire. Zany hoe misy tandrevaka nataon'ny fitondram-panjakana eo avy amin'ny ao ministère-na fahasalamam-bahoaka tsy nanao an'izay déclaration obligatoire izay. Tsy fantatra hoe inona ny antony na tonga zareo tsy nanao an'izay. Satria raha nanao déclaration zareo de tsy maintsy tonga ny ekipany OMS nitondra ny antidote hitsaboanan'ireo marary ireo ary mety na tsy fantatra hoe sao de mba botulisme ihany koa ilay na tonga teny ambony malaza ka natahotra an zareo sa andeha hanao analyse an'ireo marary ireo koa ny OMS. Zay ny hypothèse napetraka moa tamin'izany fotoana zany. Zay tandrevaka anankiray nataon'ny ministre ny fahasalamam-bahoaka zay hoe tsy nanao déclaration obligatoire mahakasika ny cas tany ambositra zay nambaran'izy ireo fa botulisme. De mivoatra ihany moa ny toedra raha ankehitriny miparitaka malaza be fa intoxication ana méthanol hono na tonga an'ireo fahafatesan'olona teny ambony malaza ireo. Méthanol zany naraka ny nambarany vanio Sohernaivo somary flou le soratra ny partage ny taratasy tao de tao amin'ny Joukbe Roche ilay solomavambahoaka taloha tao amin'ny Joukbe Roche zany nahitako an'ilay document tena hoe lisible tsara le izy afaka vakianao tsara de resaka méthanol no miparitaka any. Ny tenako moa tsy confirmé hoe tena méthanol tokoa izy satria iny zavatra iny no ohatran'le tany amin'ny fitondram-panjakana zany iny méthanol fa nafeany zareo belladone sy datura fa méthanol hono araka ny nahitany zareo anazy zany. De zaho moa mbola tsy mindra tsy nahita marina mihitsy le document hoe tena méthanol le izy fa zao afaka raisina zay hoe méthanol possible méthanol tokoa izy ary sao de mba tsy botulisme lay tany ambositra fa resaka méthanol ihany koa tsy fantatra hoe ahoana ny menaka nampiasaina sao de mba resaka menaka tsy fantatsika zany. Zany ny any ambositra tany Majunga tany Tamatave tany Kalamavony moa resaka nazainy zareo fa fanapozinana ihany koa ny tany Toliara sao de moa resaka menaka zany nampiasaina tsy fantatra zany hoe ahoana ny nahatongavan'ilay méthanol raha méthanol tokoa izy ary zao ny zavatra tena mahagaga anahy efa ela be ny paritaka iny zavatra iny iny resaka méthanol iny fa tsy nanao fanamarana manohitra ny zavatra iny mihitsy ny fitondram-panjakana hatreto ka miahy ihany tenako hoe sao de mba tena marina tokoa ary fa méthanol tokoa le izy ka tsy nahitana feo mihitsy ny fitondram-panjakana hatreto. Tsy nahitana feo zareo tena tsy nahitana feo hoe satria hatram'izay ohatra zao ataotsika hoe nivoaka iny zavatra iny resaka mbe malaza iny nanao publication izy amoa ty efa niry Sohernaivo tadidiko tsara tamin'izay fotoana zay resaka communiqué ohatrany hoe nataon'ny OMS nanao communiqué hoe misy kana botulisme à Madagascar vetivety kely eo tsy ampray andro tonga de nanao communiqué officiel ny OMS Madagascar de eo ihany koa ny ministère fahasalamam-bahoaka ny partage ny page rehetrarehetra ny ministère fa tsy marina izany kana botulisme zany fa fanaparitahana tsao fotsiny. Naninona tamin'izany fotoana zany nanaparitaka an'iny fa niry Sohernaivo tonga de nanao communiqué contre an'iny ny fitondram-panjakana fa ankehitriny navoaka ny fa niry Sohernaivo le resaka hoe méthanol tiany dossier ny fisarana navoaka ny Joukbe Roche ihany koa le dossier lay tao amin'ny fa niry Sohernaivo ihany fa afaka vakina maninona mandrak'izao tsy nisy communiqué nalefan'ny fitondram-panjakana hoe tsy marina io zavatra taratasy miely ihany io fa fanakorontanana fotsiny tsy nisy an'izany hatreto ka mampiay ahy hoe sao de mba tena méthanol tokoa lay izy hatreto de mbola manao antsoavo aminareo tsy de naraka vaovao tsony zao hoe mbola misy marary ve any fa raha mbola misy marary re any tompoko mandefasa MP fa iara-iasy be dia be reo diaspora voniny hanamitry arabola amizay fitadiavana ny marina izay hanaovana analyse indépendante mba hahafana ihany koa manome antidote sahaza
aniavatsika izay mbola marary mba hamonjena ny aina satria fitondram-panjakana zao efa namono afo Rajoelina mifiriny daholo ireo fianakaviana Anamanjoty eny Ambohimalaza dia nomena vola tsy haiko 10 tapitrisa ariary hony isan'isany avy toy izao hoe docteur après la mort zany zavatra zany. Maninona raha tena te hanampy an'ireo fianakavian'ireo dia tokony ny antidote ny natao, tokony hanao tous les moyens zareo mba ahafana mahazo antidote faran'izay haingana satria efa ray volana tateo reny mbola be dia be ny maty taorianan'le 14 juin be dia be ny maty. Tokony hetsika ny fitondram-panjakana nitady antidote mividy antidote avy any ivelany mba omena an'ireo marary tamin'izany fotoana zany fa tsy izy zany fa olona efa maty ny havana. Za zao efa maty ny raiko fa raha miteny hoe ahoana inona ny tianao mena tsy haiko boinina anao mena an'izao rehetrarehetra zao anao sa ny rainao efa maty no averinao velona toy izao hoe ny raiko efa maty no velonao velona satria sarobidy amiko ny raiko zany havanao maty zany sarobidy zany vola makarena zany tsy izy dikany zany 10 tapitrisa zany tsy izy dikany zany tsy mahavaka ny banga ao anatin'ireo fianakavian'ireo marary reo kanefa de nataony fitondram-panjakana tandrevaka nataony fitondram-panjakana an'ireo fianakaviana ireo tsy ny raharahiana ary mipetraka eto ny fanontaniana hoe tena nanao ny asany araka ny tokony ho izy tokoa hoe ireo mpitsabo ao amin'ny Agera. Nilaza aloha ny dadany Jessica zay maty tamin'ny fahavitany volana aogositra ity izy no maty nambara moa fa efa sitrana izy de niverina anarany mandeha dia nanambara izy fa tsy zarizary ny fitsaboana nahazo azy fa zao ny fanontaniana mipetraka moa ve tena ny mpitsabo tokoa no nanao ny fitsaboana tsy zarizary sa nisy pression nahazo an'ireo mpitsabo reo sao dia mba tsy navelana nanao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpitsabo reo fa nisy pression politique atao tsy navelanao prescription any fanafody araka ny tokony ho izy ny analizy tokony atao so de mba tsy navelanao an'izany satria nisy zavatra nafenina de lasa ny mpitsabo rehetrarehetra no voaloto hoe tsy manao ny asany manao tandrevaka eto fa zay tsy fantatsika zay ekeko fa misy tokoa ny mpitsabo manao tandrevaka fa aokana Ambohimalaza ty sao dia mba nisy an'izay tao hoe tsy navelanao asany araka ny tokony izy mpitsabo fa nisy tsindry mazava ho azy fa nisy tsindry tao nisy tsindry mazava ho azy ary za tsy miteny hoe tena nisy zany fa za mino fa nisy zany zavatra izany satria impossible hoe mpitsabo maromaro reo professeur maromaro ao Agera reo dia tsy afaka mihitsy ve nijery hoe inona ny fanafody tokony hanavodana andro ainareo mety nisy pression tao tsy navela hanao ny asany tokony ho izy tsy navela hanome prescription tokony ho izy satria ny mpanolotra tato mitantatato hoe botulisme ny zavatra io de nefa fitondram-panjakana miezaka manao hoe fanapozinana ny zavatra io ary zao ny zavatra mahagaga anay nanambara ny fitondram-panjakana fa fanapozinana io ilay toniany fitsarana efa niteny izy fa efa niaiky ny elo nono ireo navanina ny loza tam'izany fotoana zany tamin'ny 24 ny zalo ny teny 24 juillet fa ny zavatra mahagaga anazy zao hoe efa niaiky ny elony ireo niteny fa namosavo na nipoizina na ninona zany i fenoasina sy ny reny mbola nampitirin zareo vonjo maika tany amponja na ninona fa nisy soerinay moa tandroany laza fa efa navoaka indray hono ny fenoasina sy ny reny de tsy fantatra tsony hoe ahoana marina ny tena fandeha aminay raharaha ka zay ao hoe misy zavatra tsy milamina ao ary ny tena mahagaga ao de maninona ny fitondram-panjakana ankehitriny no tsy mamoaka communiqué mihitsy raha toa ka diso le resaka méthanol izay niely efa ela be le resaka méthanol niely fa mbola tsy haiko aloha so de za bloqué ny page ministre tsy fantatro mbola verifieko fa tsy nahita zavatra ny tsy bloqué ny page ministère am-pahasalamam-bahoaka za fa tsisy an'izany hoe communiqué manohitra an'ilay nambarany fa nisoerinay hoe méthanol no nahafatan'ireo olona teny Ambohimalaza reo ary mangaka zany zavatra zany ary sao de mba botulisme tokoa ilay sao de mba tsy botulisme ihany koa ilay tany ambositra fa resaka ty mitovy am'ty anankiray ty ihany koa fa nafenina satria nanino ny fitondram-panjakana no tsy nanao déclaration ohatra nanambary moa fa nisoerinay fa nanao déclaration antsokotsoky tsy haiko tamin'ny 29 juillet iny
nanao déclaration ny ministère ny fitondram-panjakana tany amin'ny OMS fa nisy kana botulisme tsy haiko fa mety efa nahita ny live nataoko tety ihany koa ngamba ny zareo satria nanao live zaho tamin'izany fotoana zany hoe maninona tsy nanao déclaration nareo raha toa ka botulisme ny tany ambositra satria déclaration obligatoire io maladie anankiray io ka de zay le izy méthanol zao no malaza any tsy fantatra hoe tena méthanol tokoa hoe za de mbola tsy mino moa raha tsy tena zaho mihitsy no mahita an'ilay version papier satria ny rehetrarehetra afaka manao an'iny manao saisie eto ny rehetrarehetra fa tiako hita mihitsy avy any amin'ny fitondram-panjakana na izy hoe andao hanao analyse indépendant tsika de mbola mamerina raha mbola misy manana marary any amin'ny hôpitaly manefasa MP fa iara-iasa tsika be dia be ho an'ny vonona anampy anao tsy paipaika mba hafana mitady ny marina izay satria leo tsika leo anaovana lainga ary aim-bahoaka io zavatra io aina zany dia sarobidy ary zao dia anisany miaro ny aina ka izay rehetrarehetra mikitikitika ny aina dia mikitikitika ny foko zay zavatra zay ary mampalahelo azy sy mahatezitra koa izao hoe raha mbola misy marary any amin'ny hôpitaly le fianakavian'ny marary antsoy zao manefasa MP fa vonona iara-iasa amitsika hitady ny marina izay efa misy resaka méthanol any fa te azo confirmation zao hoe tena méthanol tokoa zay very satria iny mivezivezy any fitondram-panjakana tsy nanolotra hatreto de mampametra-panontaniana hoe sao de tena méthanol tokoa mahatony zareo nangina tanteraka tsy fantatra hoe inona nampanginany zareo sa tsy hitany zareo ahoana ny atao satria ny resaka boina taty somary nirehatra ihany koa ka na misy any resaka boina iny de tsy avelatsika aloha ty Ambohimalaza ty satria resaka boina iny tsy de misy idirako fa Ambohimalaza ty resaka fahasalamana aina ity de zay mahatonga ahy tena miditra ary miezaka hitady an'izay fahamarinana izay fa leo ihany koa ny lainga zay atao mivoaka malagasy hatreto aloha zany de eo amin'ny 20 eo fantatra fa mety maherin'io no maty raha ho an'ny Ambositra sy Ambohimalaza ihany satria 20 miampy 3 amby telopolo 20 zany rehefa mitambatra ka de zay le izy zay ny zavatra tiako fampizarana amitsika koa izao hoe tsy marina zany le belladonna sy datura manontany ianao ny ChatGPT hoe inona ny plante manome flou visuel, trouble de délocution, manome détresse respiratoire, manome douleur abdominale fa ambarany anao datura belladonna de iny misy an'le méthanol miparitaka iny fitondram-panjakana mbola tsy ahitana teny am'izao fotoana zao ka mino zao hoe mety marina iny hypothèse iny fa very foana mbola mitady marina atsika ka hoanareo zay manana havana mbola marary tsaboina re tompoko manefasa MP fa vonona ny tenako hiara-iasa amitsika hitady an'izay marina izay zay angamba le izy zay le izy tsy avelatsika ty na de efa namono afo Andriamatoa Filohany nanome tsy haiko 10 millions d'ariary reo reo 10 millions d'ariary zany tsisy dikany re zany tompoko tsy mahavoavidy ny aina tsy mahaverina ny havan'ireo nanamanjo ho velona izany fa raha tena te hanampy ny fitondram-panjakana dia ny tsabo an'ireo no nataon'izy ireo fa mahatony zareo tsy nanampy tsisy rarahiny ny ainy voaka malagasy fa fiatsaram-belatsihy fotsiny no betsaka fiatsaram-belatsihy ho aho no betsaka ary resaka famonoana afo mba hahatonga an'ilay resaka Ambohimalaza ho tony tanteraka satria efa nahazo vola ihany koa ireo fianakaviany maty de angina tsy hitory ihany koa ka de zay no angatahana fiara-miasa amitsika ray tanindrazana zany mba hiarahantsika mitady an'izay marina izay satria very foana tandrevaka natao amin'ny fitondram-panjakana ireo zavatra ireo tsika manana hopitaly manara-penitra fa tsy manaraka ny fenitra zany hoe trano tsara endrika fotsiny zany hoe jerenao zany le izy hoe resaka architecture de tena hoe ok tena perfect zany zavatra zany fa ny ao anatiny tsisy ilavana azy tsisy materiel ahafahany mpitsabo manao ny asany araka ny tokony ho izy de tsisy dikany zany zavatra izany trano be fotsiny vola lany fotsiny aleo ary mieritreritra hoe misy hopitaly vitsy fa
ny fitaovana ara-dalàna complet, ka zay marary tonga ao dia sitrana mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy fanaintana am'izay aretina mahazo azy zay. Ka misy tandrevaka hoy zao avy am-pitondram-panjakana nahatonga an'ireo zavatra ireo ary ny tena anisan'ny tenenako tandrevaka zay de nahatonga ny fitondram-panjakana tsy nietsika raha tsy eva ray volana mahery taty aorianan'ny fitrangan'ilay tranga ary noho ny pression zay nataon'ny mpanohitra teto amin'ny tambajotran serasera nahatonga azy ireo ho taitra ka niseho tele ary mbola lainga ny nentiny tamintsika boaka malagasy ho bela daonina statura io zavatra io ankehitriny mparitakany metanol fa tsy ahitatery ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tsy manao communiqué contre an'izay zavatra miparitaka izay. Ka averiko foana ny fanahitanana hoa riavany marary mbola misy manary ny avatsika mandefasa ireo tomboky MP, mandefasa MP zao fa vonona hiara-iasa amitsika be dia be hoa ireo diaspora be dia be any Japon, France, Amerika ary mihitsy fa mbola be dia be ihany koa any amin'ny firenena hafa ireo malagasy vonona tady an'izay fahamarinana zay tsy mipetraka any ivelany ireo malagasy ireo fa malahelo mahita ny voaka malagasy mijaly satria ny amin'ny toerana misy azy zareo dia zao hoe ohatra ny ahoana zany fandrosoana zany, ohatra ny ahoana izany fandriam-pahalemana izany, ohatra ny ahoana zany fitsi-piainana izany ka vonona izy ireo hiaraka tadiny marina amitsika fa ianareo no andrasana, ianareo no andrasana. Raha sanatria moa tena tsy mahazo de ohatrany hoe vitany adidy malahelo satria tsy afaka hitany marina fa vitany adidy de angamba misy isaintsainantsika rehetrarehetra zay zavatra izay, misy isaintsainantsika rehetrarehetra zay fa tsy ho lava resaka fa aleo faranako am'izay fa samy ten'Andriamanitra mety mola hisy live raha ohatra ka misy vaovao enina raha toa ka tsisy vaovao zany raha sanatrika tena tsy misy mandefa MP amiko ireo havany marary reo dia am'izay fotoana zay mbola anao live ihany koa hoe tena tsy nisy tena afaka neny zany mbola hiala nenina farany tenako manentana antsika havany zay mbola misy tsaboina any amin'ny hopitaly mandefasa MP fa vonona hiara hitantany marina aminareo izay mba ahafana mitady fanafody mba hanasitranana an'io mararitsika io araka ny tokony ho izy satria mijaly lay marary zany tena mijaly misy fotoana zany narary 3 andro lava zany 3 andro zany amiko fa tena tsapako hoe fijaliana le marary kanefa ny mahavatsika efa marary 5 volana andao vonjena izy fa miady rery andeha vonjentsika izy aza matahotra ianareo aza matahotra ianareo satria sarobity ny aina tsy voavidina 10 millions ny ain'ireo malagasy efa namono ny ainy vokatr'ilay fampoizinana teny Ambohimalaza tsy voavidina 10 millions d'ariary tsy voavidiny docteur après la mort hoa ireny zavatra ireny ary famonoana afo ary fanampenam-bava surtout fanampenam-bava anareo fianakaviana zay efa maty ny avanareo satria tratrany dette morale ianareo satria efa nandray 10 millions d'ariary de tratrany dette morale tsy afaka anao inona tsy hoe efa nomeny président 10 millions d'ariary de tao ahoana zay no anjarany zanatsika zay eto tsy anjarany zanatsika zany tsy anjarany zanakareo zany tsy anjarany avanareo maty vokatry ny anniversaire iny fa nisy tandrevaka tao natao fitondram-panjakana ary profo izao ilay antony nahatonga an zareo tsy nietsika raha tsy efa ray volana taty aorina raha tsy ray volana taty aorina mbola fanapozinana no nentiny zareo zavatra mampihomehy de hoe zany hoe fa tamy 2016 nahatonga lay lolony voalohany de tena niandry 2025 hoe ilay ozina vao andeha malifaty grave zany zavatra zany atao ahoana moa zay no nomeny fitondram-panjakana hoe fanapozinana le izy de fa niaiky ny elony ireo nanao navandoza de maninona nefa zao feno asy mbola gadraina rehefa fantatra hoe tiana vandoza iny mety ho gadraina izy satria izy namono olona kanefa
tsy fantatsika hoe nanahoana ny fanadidina mahakasika ny fenomasina nambara hoe misy audience publique afaka hatreny publique rehetrarehetra ny fitsarana ny fenomasina fa tsisy hatreto tsisy. Ary zay mbola anisany manao tandrevaka ny fitondram-panjakana ary misy zavatra arovana hoe maninona no arova ny fenomasina, maninona ny mbola tsy nandeha ihany ny fitsarana ny fenomasina. Zavatra aim-bahoaka io tokony ataonareo priorité. Mety marina fa misy lista efa milahatra hoe listan'ny olona ho tsaraina fa tokony arosoloha ny fenomasina satria aina no very, aina no very, tanora erotrerony no namoy ny aina, namoy fiainana, namoy avenir, ary reo tanora maty reo mety nisy anankiray na ireo rehetrarehetrareo aza hitondra fampandrosoana ny Madagasikara ity kanefa dia maty vokatr'izay tandrevaka nataon'ny fitondram-panjakana. Sady ny fitondram-panjakana foana no mekitsiny satria vahoaka io taiza nisitry ny mponina sa tsisy idiran'ny nisitry ny mponina ve ny zavatra iny, loza nge iny lozantseo tam'zareo tsy fantatro zany. Fahasalamam-bahoaka moa de efa tsy fantatra tsy lazaina intsony, taizany zareo tsy nanao ny asany efa ay volana taty aoriana vao mietsika mandeha hiakatra plateau miaraka amy belatonina sy statura ankehitriny nefa lazaina fa méthanol ny zavatra izay ny mpanohitra fa méthanol le izy de tsy manao communiqué zareo hoe tsy méthanol io fa mety mitonona fa méthanol hoy izao erifoana mahatony zareo tsy miteny. Zay fa lava loatra amy raha fotsika rehetra amy firy zao efa amin'ny valalatsaka tapahako ny live fa za koa ty hijery match any koa satria nanomboka tamin'ny tsy haiko ny fito sasany izy teo tapahako an'izay izy ty fa raha fotsika rehetra samy tian'Andriamanitra de farany manentana anareo fianakaviana izay mbola manamarary mandefasa MP amiko mba ahafahantsika manao an'izay analyse indépendante zay. Efa misy resaka méthanol lany fa tena confirmer na le izy hoe tena méthanol tokoa hoe satria za tsy manana papier tena hoe papier avy amy fitondram-panjakana, iny fitondram-panjakana misy maneho aho hoe ty le farany analyse tsy manana an'izay zaho ka mbola ilaiko foana ny mitady ny valiny marina amin'ny alalan'ny analyse indépendante. Raha fotsika rehetra de samy ten'Andriamanitra vonona ho aho ny diaspora be dia be reo diaspora io vonona hiaraka hitady amitsika fianakaviany marary izay marina izay ka mandefasa MP. Aza matahotra satria io tahotra io rehefa matahotra itsika dia ataon'ny olona tsy fihinantsika avao. Ary misy fomba fitenenana anankiray zay any hoe inona le fomba fitenenana, inona le tsy miteny hoy izy rehefa tsy miteny dia angeren'olona. Zay fa veloma raha fotsika rehetra de samy tian'Andriamanitra.